Fa niroso tao anatin'ny atrikasa nasionaly ny BNGRC niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka aminy navotra nandritra ny fotoana fa tetika iray entina mpandrosoana ny firenena ny fifezana ny loza voajanahary. Ny fahaizana mifeny loza voajanahary dia fomba iray entina mpandrosoana ny firenena ary mifanarenana ny lesoka tamin'ny zava-nitranga teo aloha dia ahafahana mamonjy aina sy fananan'olona maro. Izay no antony atrikasa nasionaly tanterahan'ny BNGRC miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny ady amin'ny lozan'ny voajanahary izay nanomboka androany teny BNGRC teny Tanimora. Izy moa isataona raha hitantsika tsara fa izay moa zany mahatonga ny teny filamatry ny BNGRC miteny hoe izay tsara fiomanana tsy ho tampon'ny loza. Fantatsika tsara fa eto Madagasikara dia misy toerana izay tsy maintsy andalovan'ny rivo-doza foana zany isataona. Ka misy moa zany ny fiomanana mialoza iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka dia ao anatin'izay fiomanana izay be dia be ny zavatra atao. Ohatra zao tany Majunga dia niainga tamin'ny zava-misy teo aloha zany, tamin'ny zavatra hoe inona ny nety inona ny tsy nety nanahoana ny fiomanana tamin'ny taona lasa ary mbola tohizana zao zany karazana atrikasa nasionaly mihitsy zany anohizana n'izay fitadiavana izay hoe inona ny paikady atao mba ahafahana miady amin'izay loza voajanahary zay zany. Efa fanao isan-taona izao atrikasa izao mba ahafahana miomana amin'ny tao-pahavaratra sy mba hanatsarana amin'ny fomba fiasa. Anisan'ny mitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Hélène farany teo ny tao Mahajanga izay tsy dia nampozina loatra hoe any amin'ny faritra andrefaniny no lasibatra amin'izay rivo-doza izay. Ohatra zao ny tany Mahajanga zany dia hita fa tsy dia nisy ny atao hoe prépositionnement tamin'ny faritra Boeny sy faritra avaratra satria eo aloha ilay atao hoe falaviran'ilay toerana tany Soalala sy Mitsinjo. Dia eo ihany koa nefany ilay tsy dia nieritreretina hoe amin'ny faritra Motsiraka Andrefanosy zany no tena atao hoe ariske fa tsika zany nieritreritra foana taty amin'ny faritra Atsinanana côte est zany tena misy dia faharoa koa ilay atao hoe komity paritra na komity amin'ny district zany dia mbola tsy tena tafatsanga satria mbola tsy niatrika mihitsy zany. Ilay izy moa zany rano be tena nisy tamin'ny fotoana iny satria orana no nahazo dia io teo koa zany tamin'ilay atao hoe fitondrana ny vonjivoina zany izay nanano sarotra satria tsy nisy ny lalana dia tsy maintsy teo amin'ny atao hoe resaka andranomasina zany mitondrana izany fanampiana izany. Izany rehetra zany tokony efa nipetraka dia mialoha hoe raha ohatra ka tratra ny andro ahoana ny fomba anatanterahana ny vonjivoina na ny famonjena dia izay zany lesona tsoahana amin'ny manaraka zany dia efa tokony ho fantatra ireo atao hoe mpitatitra an-dranomasina na mpitatitra tanety afaka hifanampy amin'ny famonjena. Aharitra 2 andro ity atrikasa ity ka miainga amin'ny zava-misy hatramin'izay teto amin'ny firenena fomba entina manarina sy manatsara ny fomba fiasa amin'ny fiatrehana izay loza voajanahary izay.